fotoan-dehibe ho an'ny fiangonana pentekotista ihany koa ny pentekosta ka ny zava-nisy teny anivon'ny fiangonana pentekotista teto Andrenivohitra indray raha moa no ndeha ho arahantsika eto anatin'ny tsisary manaraka izy. Fotoan-dehibe ho an'ny finoana pentekotista ny dina amin'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly ny andro tsy ny pentekosta. Raha ny zava-nisy tetsy amin'ny pentekotista mitambatra ampandrana dia niavaka ny fotoana. Tonga ny ara-mivavaka sy nampianatra ny tenin'Andriamanitra teto ny filoha nasionalin'ny fiangonana pentekotista mitambatra eto Madagasikara dia ny pastora Davida Rasolomanana. Iainany isan'andro, isa-minitra ary isa-tsegondra ny fanahy masina izay fototra hijoroan'ny fiangonana pentekotista mitambatra io pasteur Henri Rakotondramora. Manokana ilay zany miavaka satria miaraka ihany koa tamin'ny fiangonana izay nampitombo hery ny fiangonana satria anisan'ny zavatra anankiray tena lehibe indrindra dia ny hoe ny olona rehetra samy miara-mahatsapa amin'ny fahafianan'ny fanahy masina. Ny teo amin'ny fiangonana pentekotista mitambatra eny Ambohida dia nanome lanja izay nilatsahan'ny fanahy masina voalohany tamin'ny olombelona tetỳ tany izay. Ny tenin'ny soratra masina izay nalaina tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:20 hatramin'ny 20 izay mitantara ny dina amin'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly no tenin'Andriamanitra nentina tao anaty fitoam-pivavahana. Ny vinin'ny teny hoe pentekotista mitambatra dia avy amin'izay hoe pentekosta izay. Ny pentekosta dia tsy inona akory fa ilay vanim-potoana voalohany latsahan'ny fanahy masina teto an-tany. Tsaroantsika tsara araka ny soratra masina amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny 15 dia milaza an'izany hoe fahavery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombelona. Ary tanteraka io amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ny 12 ka hatramin'ny 14 dia milatsaka ny fanahy masina. Raha lazaina kokoa ny 14 dia milaza hoe ary samy fiain'ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro araka ny nampitenen'ny fanahy masina azy. Ko ny andro androany amin'ny maha-pentekostasy ho an'ny pentekotista mitambatra rehetra manerana Madagasikara ary manerana n'izao tontolo izao satria ny fiangonana pentekotista mitambatra tsy hoe eto Madagasikara ihany fa firenena eo amin'ny 720 no misy ny fiangonana pentekotista mitambatra maneran-tany. Ka androany zany vanim-potoana lehibe mihitsy ho an'ny fiangonana pentekotista mitambatra maneran-tany. Araka izany dia tamin'ny fomba niavaka ny nankalazana ny fetin'ny pentekosta tamin'ireo fiangonana pentekotista.